Alleloia. Afifaliana lehibe indray ary lasana mpamalala no iarana amintsika amin'ity andro androany ity a. Dia matoky sy mino aho fa tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Dia matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo indray a isika tsirairay avy. Dia tonoina amintsika ny fiadanan'ny tompo a hanapaka anatintsika tsirairay avy a izay tratranjo eto indray a amin'ity androany ity a. Dia ny fiadanan'ny tompo anie ho amintsika rehetrarehetra izay miaraka aminay eto a amin'ity androany ity. Ny voalohanteny dia raha misy olona eto androany a vao niaraka aminay a dia arahabaina manokana izany olona izany a ny fiadanan'ny tompony a ho aminao a ho any tokantranonao a tsirairay avy a any. Dia miarahaba manokana ny anabavy aina ny hitako niditra voalohany teo androany a. Dia manaraka azy moa nareo maromaro izay efa tsy hitako intsony taty tenatenany a fa dia hanomboka iraba izay hitako eto a anabavy fitiavana fandresena Azaz Kapatitsy Ery Roblin, Roly Anis, Tina, Aimé Lovely, Yama, Thierry Albenja, tahin Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy Naira, Naora, Tina Ramanany Arolga, Mahereza, maretatra amin'ny farany Tina Rakoto Arzaka, i Tody Raolosoa, hiaraka eto tsika anatin'izao fotoana izao Sandra Lalaina. Dia hiaraka tsika anatin'ny adindray sasany a hieno hira, hivavaka, hieno toriteny, hieno fampahirezana. Matoky aho fa hifampahireto tsika amin'ity androany ity. Raha misy androany vao miaraka aminay eto a dia tsy vaovao eto ianao akory, tsy vahiny ianao a. Raha isy nahitana andro mihitsy ianao a eto tsika dia miara mifaly eto tsika, miara mahery eto tsika. Azo atao olanao raha nandalo olana sy ady ianao androany a. Azo atao olanao raha tena hoe hoy izany hoe tena tsy nety ny tontolo androko androany a. Ataontsika androany tena hitady fifaliana ao amin'Andriamanitra ry havana malala dia hiatrika tontolo andro mahafinaritra be tsika rapitso. Dia Mahereza, tianao Jesosy a, Lala Selina, Filana Rakoto, Angela Io, Aimé Lovely, Tina, tahin Jesosy ianareo. Milona zahatretra aloha dia andaontsika aloha hivavaka tsika aloha na Ira Keron, Lucinda Maira, hivavaka tsika hanomboka izao fotoana izao, metraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra. Dia andao ampandrotsika ny anabavintsika Rodine avy any Koweity a, izy no hivavaka fanomboana amin'ity androany ity metraka izao fotoana izao eo ampelantan'Andriamanitra. Tahin tompo anabavy Rodine hanao ny fitenenana. Tahin tompo tsika rehetra mbola hivavaka atsika hanapetraka izao fotoana izao eo amin'Andriamanitra, mbola hiara hivavaka. Jesosy malala o, mbola faly nisaotranao izahay satria mbola nitandranomasina rovanao izahay nandritra n'igny tontolo andro igny ka nahatratra izao alina izao. Nisaotrana izahay Jesosy malala o amin'ny asa rehetra izay nataonay dia nitahinao izahay ka tanteraka sy lavrary amin'izao alina izao tompo. Misaotra anao tompo amin'ny indra fo izay nasehona teo aminay tsirairay avy reto Jesosy malala o. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay Andriamanitra ankehitriny dia manaraka izany fisaorana izany. Tompo, izay rehetra izay tsy mety, izay tsy araka ny sitraponay nataonay Jesosy malala o, dia ifonanay izany. Avela elo koa ny tsirairay avy reto Jesosy malala o, mamindrafo aminay ianao. Ankehitriny izahay Jesosy hanapetraka izao fotoana izao dia ifandimbeto reto mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ary hitondra vavaka hamela betra toriteny dia mangataka amina Jesosy izay rehetra izay hiatrika izao fotoana izao Jesosy afiangany diany amin'izao fotoana izao mba tafiatrika eto amin'izao fotoana izao. Ary mangataka amina tompo ny mpanompona izay hamafy izany teny izany, raha koa fa mifanana masina izy Jesosy malala o, tendreny ny lelany, amparitany masina ary engane tompo izay teny izay hatao eto Jesosy tsisy very na leteraray azy. Ary ny mpanompona izay hamela beritra izany toriteny izany, anahy handakitry ny fanana masina eo aminazy koa Jesosy anatanteraka sy ho lavrary izany. Ary eto koa Jesosy nisy mpanomponao izay hitondra ny firenenanay dia mangataka anao koa Jesosy mba firenena mba eo ampelantanana izany firenenanay izany. Ankehitriny Jesosy malala o reto vahoakana izay hieny izany teny izany. Raha koa fa mifanana masina izy isan'ny tokantrano izay misy izy reto tompo ny devoly satana izay hitady tsy ahafahana hieny izany toriteny izany
aoka ianao Andriamanitra handroaka izany azavela hanjaka amin'izy re tompo ary ny fitaovana rehetra zay entiny eto anao Andriamanitra ny rahanao no handrakitra izany fitaovana zany ny connexion rehetra aoka ianao Andriamanitra hanome izany mba ho tanteraka sy lavirazy zay rehetra zay atao eto tompo apetrako eo am-pelantanana izao vafoka zao matoky ao azy eto fantanao Jesosy aminay tsirairay avy reto satra io satra Jesosy malala o alleluia amen alleluia soatra betsaka ny anabavy rodinga tao anatin'izay vavaka fanombohan'izay alleluia dia faly miarabantsika rehetrarehetra zay mbola voaniditra saondra raza alleluia mama Valtina Aimé Manambotso Marijo Irina Rodriguez Preta Seheno Marie misy Marijo moa dia misy Marie Warda dia misy Lauriana andry amin'izay tahin Jesosy nareo menakavy kely mampamangy amin'ny dada ao dia Angela Io alleluia Lala Selina Rodine Marie dia zay no lafa zao tsika moa ifampahery eto tsika androany alleluia ary fifampahery tsika dia maritatra amin'ny farany ianao satria miala eto ianao mila mitraky ianao mila mahery ianao fotoana ifampaherezana zao fantatritsika tsara fa raha nijery vaovao zao tsika zay moa zao dia zay tsy dia manao publication ntsony momba n'ilay vaksiny petsaka ny zavatra efa nilazainay momba an'io tsy afaka anoratsoratra eo amin'ny comptenay ntsony zay momba n'izany zavatra zany fa tsika raha nijery vaovao tsika eto Frantsa dia fantatritsika ny zavatra efa mitranga ny eto Frantsa ny any Allemagne Eropa manontolo fotoana iomanantsika izao betsaka ny zavatra nilazaina momba n'izany dia matoky izay fa ny zavatra izay nilazaina taminareo teto momba n'izany zavatra rehetra zany dia tsaronareo tsara dia nenay ny teninay aminareo fotsiny dia zao hoe miandrandra fa akaiky ny mpapakatra atsika ary tonga eto tsika androany tsy hanao sangisangy tonga eto tsika androany tsy hoe handany fotoana hoe tsisy atao fa tonga eto tsika androany anomana ny fiakarantsika hitahirina ny solika hitandro ny akanjotsika ho fotsy madio halleloia dia zany ny atongavantsika eto nefa aza matahotra ianao fa raha mandalo olana ianao mandalo ady mitady valimbavaka ianao mitady fitahina ianao mitady lalana ivoahana ianao riavana malala Andriamanitra no Jesosy ny lalana tsara indrindra lalana sy famarinana ary fiainana dia andaontsika ao amin'i Jesosy mahereza samy hitahin'Andriamanitra iaraka eto tsika hatramin'ny farany androantsika araka amin'ny anabavy-berta ao anatin'ny toroteny ao anatin'ny ity zany fotoana iomananao angalanao baiboly angalanao stylo fa ian'ny toroteny tsika rehefa dia vita ny toroteny anabavy-berta dia miverina eto amin'izay mamelabelatra miaraka aminareo mandra-patapitra zao fotoanantsika izao halleloia dia mahereza ary andao atsika iano hira angataka ny fanahy masina tsika hoe tario fanahy masina tario lalana fa raha tsisy anao very tanteraka amin'izao fotoana izao tsika angataka ny fanahy masina anatin'ity mba hitaritarana antsika amin'izao lalatsarotra zay lalovantsika lalatsarotra zay tsy tsika rera mandalo an'izany fa ny zanak'olombelona rehetrarehetra amin'izao andro farany izao fa ny tsika ny lalana sarotra fa ampidinina ny karabotazy eo amin'izay ny lahtsika ny herin'ny fanahy masina ilay mpitaritarana atsika tsirairay avy mahereza iano hiritsika dia hivavakantsika ian'ny toroteny ao aorianan'izany mahereza tao ilay ary androany ilazany ataoko tenene tonga eto androany Jesosy zay any anatytsika no tenenitsika androany tenene maniry ianao
fanahy masintsika ianao ny mpanjakanay ianao ny mitarika tsisy toanao tsisy asolonao fanahy io tariwa maina Jesosy ianao ny mpanjakanay ianao mitarika tsisy toanao tsisy masolonao samy mangatakitsika androany fanahy io tariwa tarilalana halleluia fandarana izao halleluia mangino fonay manatrehana fanamasa nizaniza olona mare zao iry zao aoko kasianao ny fiainana aoko hitarika azy ianao eo am'izay atao ndraitrarehetra fanamasa manatrehana tsiraray avy am'izao fotoana zao manatrehana ianao tariwa tariwa samy midoly an'izany hoe tariwa fanahy io sy haiko ny mandeha rehefa tariwa halleluia samy manolo tena dia teny hoe tonga eto androany soran'andriamanitra indray ianao raha tonga eto androany dia lazao zay ao am-ponao halleluia tonga eto androany za koa jesosy tonga eto androany ilazany anatiko ao dia tena hoe maniry anao angezay tena maniry anao any ao anatiko ao miandro mafy anao fanahy masinao bagio ny any tokantrano any halleluia halleluia sisy toanao ae sisy asolanao fanahy io tariwa halleluia mino fa tianao zany iry zany a ira tena nakasika ny fotany amin'ny taona maromaro lasa tany zany iry zany tena hoe ao anatina fangatahana fanahy masina maniry tena hoe maniry ary za koa teteny aminao androany fa manana hitahitany fanahy masina ianao fanahy masina tena hitaridalana anao misy fotoana tsy fantatrao inona ny tokony ataoko inona fanapa-kevitro raisiko fanahy masina manolotsaina antsika ary fotoana zao tokony anatsika etaetany fanahy masina lay mpanolotsaina lay mpananatra fa maro loatra ny zavatra mampiaya mampisalasala mampikorotana ny saina fa rehefa mifanahy masina anatinao dia misy zavatra petrany ao taridalana petrany ao apetrany tsara ny sainao apetrany tsara ny finoanao apetrany tsara ny temponao ira tsy ny fanahy masina fa ilayntsika izany halleluia
Eto teny aritsika araka amin'ny anabavitsika bertsika dia tany tompo aloha anabavy Ansel Linda izaho mbola tsy voalaivako teo samondra za Berthe Sava fitiavana amin'ny fandresena Marie Gilda Amboaratsiky Rodine Marie Maman Valtina Lantony Irina fitiavana amin'ny fandresena Anitra Nirina ihany koa Armonde Lalao zaho ihany zao Sandrine Erika Eliane Patricia Tahiny Jesosy na rehetrarehetra izay any ambony any Erika Raka mety tsy hitako ny ambony any fa ientolo teny avatrany aritsika dia miverina eto rehefa avy eo dia ndao ary tahiny tompo ary anabavy Berthe Sava avy any Koweïty hanao ny fitenenana. Tahiny tompo rehetra resiko fahasoavinao ary Avamalala ny hitondra ny tenin'Andriamanitra androany ny amin'ny alalan'izao akiradio vavaka fiambenana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika androany dia ahotantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany manomboka mamaky amin'ny andininy voalohany miafara amin'ny andininy fahadimy. Genesis toko voalohany raisintsika amin'ny andininy voalohany miafara amin'ny andininy fahadimy. Ny soramandreo ambony ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no natomba ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misia ny mazava, dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Halleluja, amen. Ny tenin'Andriamanitra ry Avamalala tena mampanantena antsika satria raha tsy Andriamanitra no nahary n'izao tontolo izao, tsy misy ny zavatra izay hitantsika maso na amin'ny alalan'ny ahafinaritra antsika na amin'ny alalan'izay tsy hahafinaritra atsika. Rehefa nisy atsika olombelogno ry havana dia efa nomen'Andriamanitra, efa napetrak'Andriamanitra ny toerana izay hametrahany atsika amin'ny maha olombelogno atsika. Satria Andriamanitra no nahary namoro izao tontolo izao. Naiza ry Avamalala ny toerana izay misy atsika, ary tena misy samihafa ny toerana izay ipetrahantsika, kanefa nohony nanoloran'Andriamanitra izao tontolo izao dia nomeny atsika ny tany, nomeny atsika ny lanitry noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Ary Andriamanitra ry havana tsy nanao zavatra izay hampanahirana atsika ny amin'izany fanolorany ny tany sy ny lanitra izany, fa hatao honenantsika, hatao hiandrandransika, hatao hiandrasantsika mandra-pahatongavany amin'ny tany izay itiavintsika tsirairay avy, ny amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy, dia ilay Andriamanitra nahary no namorona izany. Ilay Andriamanitra mpanao an'izao tontolo izao no namorona ny amin'izay rehetra eo amin'ny fiainantsika manontolo.
Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina no natombo ny lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nana hoe misia mazava dia nisy mazava. Raha mamaky eo amin'ny andininy fahatelo antsika ry havana, tena mahafinaritra satria ny herin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ry havana no nanomezany ny fahazavana izay ahafahantsika mifaly, ahafahantsika manao ny raha rehetra noho ny amin'ny alalan'izany fahazavana izany. Ary Andriamanitra rehefa miteny misia dia tsy misy ny tsy ho tanteraka ry havana. Andriamanitra ry havana tsy mba mandainga, ary Andriamanitra tsy mba hanadiso ny fanantenanao amin'izay rehetra eritreretinao. Fa ny ilain'Andriamanitra amintsika ry havana, mba hanana fahatokiana ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao, matoa atsika mbola velonaina, matoa atsika mbola afaka miaina soamantsara noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika, ary namoronana ny mazava izay ahafahantsika mivelona, mikarakara ny amin'izay rehetra hasoa atsika, dia ny Andriamanitra hamorona izao tontolo izao no mahefa izany rehetra izany. Ary efa hitan'Andriamanitra rehefa malala ny fahazavana fa tena tsara, dia nampisaran'Andriamanitra ry havana ny fahazavana sy ny maizina. Ny fahazavana ry havana dia ny amin'ny fotoana izay mampibalika ny masoandro, izay hitantsika isan'andro rehefa mifohany amin'ny maraina, dia rehefa mitazana eny amin'ny toerana izay fiavian'ny masoandro ry havana, dia tena mazava ny lanitra ary feno fifaliana fa efa mazava ny amin'izao maraina izao. Isaorantsika Andriamanitra izany ry havana satria izy no nanome izany fahazavana izay ahafahantsika manao, mivelona, mikarakara mandritra ny andro, tontolo andro ny amin'izany fahazavana izany. Ary ny maizina ry havana dia tahaka ny alina. Rehefa alina ny andro dia nomen'Andriamanitra ho antsika izany fahamezinana ny amin'ny andro alina izany, mba hananantsika fialan-tsasatra ry hava-malala, mba hananantsika mba hiandrandra ny fahazavana rampitso, hieritreretantsika ny amin'ny zavatra izay hikasentsika, hataontsika ny amin'izany fahazavana rehefa tonga ny maraina. Andriamanitra ry havana rehefa tonga ny fahazavana dia ny andro, rehefa tonga ny fahamezinana dia ny alina. Tena mahafinaritra ry havana. Iza moa ry hava-malala no hahatanteraka tahaka izao zavatra izay nataon'Andriamanitra izao? Tsy misy ry havako malala fa
Andriamanitra rery ihany. Tokony izy rery ihany no hitokiantsika riavana. Tokony izy rery ihany no hifantohantsika riavana satria izy no nahary izao tontolo izao. Fantatr'Andriamanitra riavana ny mombana rehetra. Fantatr'Andriamanitra riava-malala ny hetahetanao rehetra dia tokony hanana fahatokiana. Tokony hanana fanantenana riava-malala ianao na amin'ny andro na amin'ny alina fa ilay Andriamanitra naharin'izao tontolo izao no mombanao ary miaro anao mandritra ny fotoana izay ivelomanao, mandritra ny fotoana izay hiandrasanao ny fahatongavan'Andriamanitra izay nahary izao tontolo. Titeny aminao androany riavana malala. Aza manana andriamanikafa riavana fa ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao no hifantohantsika. Ilay Andriamanitra nanao izao tontolo izao riavako malala no hanankinantsika ny hoavintsika rehetra. Raha Andriamanitra riavana no mialohanao ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao hikasinao, tsy misy ny tsy ho azonao tsy ho tanteraka fa hay Andriamanitra ny izay rehetra sitrakao ho mampangetahetanao dia hain'Andriamanitra izany. Ento amin'Andriamanitra riavana ary atoloro an'Andriamanitra fa hainy izany rehetra izay mombanao na inona dia matokian'Andriamanitra ilay naharin'izao tontolo izao. Izy no mahafantatra ary manatanteraka ny amin'izay rehetra mahasoa anao. Ino ny tenin'Andriamanitra izay ambarako eto androany? Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Halleluja. Amen. Halleluja. Sotra ny anabavibairintsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay. Halleluja. Genesisy tany amin'ny fiandohana mihitsy ny zavatra nitoriany tamintsika teto androany dia ny amin'ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Halleluja. Ampahirizitsika izy fa ampahirantsika ny toriteny izay netiny. Ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany. Lanitra aloha nataon'Andriamanitra. Dia tao izy no toetra. Dia mbola tsy nanao ny tany aloha izy. Lanitra aloha. Halleluja. Tsy maintsy ny lanitra aloha no nataony voalohany satria teo izy aloha no nitoetra. Tao izy no mipetraka. Tao an-danitra tao amin'izay izy no mipetraka nanao ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja. Tsy maintsy zavatra misy azy aloha ny ataony voalohany. Tsy maintsy ny toerany hipetrahany aloha no ataony voalohany. Halleluja. Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika dia ao amin'ny fontsika aloha no hitoerany voalohany. Ianao rehefa manapa-kevitra hiara-mandeha amin'Andriamanitra ianao dia izao no tadidio. Halleluja. Io zavatra rehetrarehetra andrandrainao io teo zao ohatra nahita tsy haiko izy ny teny an'izay ohatra ny hoe mba mivavaka Jesosy na dia kely ary. Izao Andriamanitra rehefa mivalim-bavaka tsy izany ny ataony hoe meko kely. Fa izy na mbola tsy manome na tonga dia manome amin'izay. Andriamanitra rehefa nahary an'izao tontolo izao dia ny lanitra aloha tao izy no mipetraka. Avy eo amin'ny fipetrahany eo amin'izay izy no mikomanda ny zavatra rehetra. Izao ny zavatra atoroko antsika rehetrarehetra. Andriamanitra mialohan'ny asany eo amin'ny fiainantsika aloha hikomandiny ny zavatra rehetrarehetra dia mila mipetraka ao anatin'ny fontsika aloha. Halleluja. Izao zany ny zavatra teneniko tsy haiko izay nanoatra an'ilay teny teo. Niza eto ny andrandra hetsika ataon'Andriamanitra dia izao aloha atao voalohany. Asio fitoerana aloha Andriamanitra. Halleluja.
eo am'izay izy nicommande ny zavatra rehetrarehetra. Halleloia, amen. Ataovy mitoetra aloha izy. Be dia be ny olona te ho tahin'Andriamanitra, te hahita zavatra hetsika eo amin'ny fiainana, te hisy zavatra maniry mitsanga sy ny sisa fa mbola tsy misy fitoerana aloha an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia nanahary ny lanitra aloha, dia ao izy mandraky tiany androany. Avy eo izy no miondrika mijery antsika eto. Halleloia, avy eo Andriamanitra no miondrika. Ianao io zany nizaniza mianao eto androany, te ahita hetsika eo amin'ny fiainanao ve ianao ataon'Andriamanitra? Ny fonao aloha oka aloha ho ariana ny lanitra, ao ny toeran'Andriamanitra. Tsisy fiainana iova zany raha tsy Andriamanitra aloha miditra ao anatin'ny fonao, miditra eo amin'ny fiainanao. Tsy misy zavatra iova izany raha tsy misy fitoeran'Andriamanitra aloha ahafahany mipetraka karakara ny zavatra rehetra. Hoy ny ten'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany an-danitra tany. Io tsy hoe zavatra vetivety fa nahary ny lanitra aloha Andriamanitra. Tena nataony lavorary aloha ny any, azahoany aina, mamirapiratra, mahafinaritra, tsara. Halleloia. Mbola tsy nirarany aty amin'ny tany zany aloha Andriamanitra, ho azy vakiana dia ohatrany hoe nanahary ny lanitra sy ny tany, dia vita ny lanitra sy ny tany. Nandeha par étape io. Halleloia. Meteza ianao ho amboarin'Andriamanitra par étape, isan'ambaratongany. Tsy possible riavana zany fiainana anankiray tonga dia halleloia be tampoka zany. Fa misy zavatra aloha mipetraka voalohany. Vao mandray an' Jesosy ianao fiadanana aloha ny apetrana, mbola tsy le trosany afaka, mbola tsy le vadiny nody, mbola fa le fitaitainanao ao amin'ny fonao ingeny zava-dehibe. Fa tsy miasa ntsony ny fo dia izay ny atao vita. Misy fotoana tsy dia miasa ny saina, misy fotoana tsika ampatoriana rehefa atao opération, tsy miasa ntsony ny saintsika, tsy fantatritsika koa izy tsika zany manonofy, fa ny fontsika mbola mitempo. Fa raha ny fony tsy misy tsony dia tsy misy hevitra tsony. Ao aloha, halleloia. Androany aloha zany voalohany indrindra, anao famoronan'Andriamanitra, anisy endrika vaovao Andriamanitra. Etika isy endrika vaovao enonao tsara. Hoy ny ten'Andriamanitra, anontany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina mba azonao an-tsaina. Nampatahotra nge raha ny tany ty taloha hoe mampatahotra. Aizina, maizina be, mbola aiza koa tambonin'ny lalina. Inona le lalina be, zavatra mango-tantana be, zavatra tena lalina be, zavatra golobana be. Ahoana moa zany tena mango-tantana be ozy fomba fitenitsika. Tena lavaka tsy tanoano, sady efa aizina ety ambony any ambany koa, ezany io zany anaty lavaka. Ratsy nge mananendrika izany fiainana zany, tsy nisy endrika. Misy olona eto manana fiainana tsisy endrika mihitsy, tsisy endrika mihitsy, tsisy endrika. Aizina tambonin'ny lalina. Misy olona eto miaina an'izany, maizina ny andro aman'ala, maizina ny tontolo iainany, maizina ny tany aman-danitra hozy sika rehefa miteny, maizina. Eny ry havana, satria Andriamanitra mbola tsy teo, ny teto amin'ity tany ity tsisy endrika. Ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, normal be, tsy mbola nidin'Andriamanitra. Mbola ny lanitra aloha nataony. Halleluia. Ao an-danitra efa nasiny ny anjely, nasiny ny vato karneola, ny vato jaspi, nasiny ny lalana volamena. Halleluia. Nasiny ny seza fiandrianany, dia le loharano le voalaza amin'ny apokalipsy. Efa kitsika izany teny zany. Ny ten'Andriamanitra hoe izy naneho ny on'ny ranonaina, apokalipsy 2:20 nge vakianao raha tsy mahafinaritra be. Ary izy naneho ny ranonaina mangano hany tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo voan'ny lalambehany. Ary tena ny andany roa amin'ny ony nisy hazonaina
mamoa 220 sady avany mamoa isam-bolana ary ny raviny azy dia fanasitrahana ny firenena maro zany rehetrarehetra zany mbola noariana mbola tany aloha izy mbola tany aloha izy fa ny tany tamin'izany tsy nahatehonina tsy nahatehonina satria maninona mbola tsy teo Andriamanitra ny fiainana mbola tsy mahatehonina dia fiainana tsy mbola nidinan'Andriamanitra ataovy izay ataonao maninona ny misy olona miliardera mamono tena dia satria izao ny volany nisy fa ny fiainana tsy nisy zaho avy ozy Jesosy hanana ny fiainana dia hanana ny be dia be halleloia ny fiainana ravana ny atao hoe fiainana tsy ao anatin'ny vola ny atao hoe fiainana tsy ao anaty inavy ny eritreretin'izao tontolo izao fa io ninona rehefa tsy mbola Andriamanitra midina eo dia tsisy ninona dia tsisy endriny aizy natambonin'ny lalina tsisy endriny tsady foana zany ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra androany za manoro-hevitra anao angatao amin'izay Andriamanitra hidina raha ianao le mbola manana fiainana ohatr' izany hoe tena tsisy endriny zany fiainako zany tena inona ary zao fiainako izao maizina zao lalako izao mila Andriamanitra midina ny fiainanao mila Andriamanitra midina ny fiainanao lanitra efa vita efa ao Andriamanitra angatao izy hidina eo amin'ny fiainanao raha manaiky ianao le tany androany aizina tambonin'ny lalina eo amin'ny loanao mitraky ianao maizina ny tany aman-danitra tandindonyndrahona ny fiainanao mangidy aminao ny fiainana mitsiky ny olona dia mody mitsiky ianao fantatr'Andriamanitra nge zany ny ainako zany ravana malala me ny olona za koa mody me fa ny anato kanefa tsy fime tsy fitratsony zany me satria me ny olona dia mody ny me anaty olona taloha dia zao maizina tamiko tany aman-danitra efa teneko anao foana isaky ny mihetsika dia miteny mampinona foana rehefa tsofy rano dia aloha mony teny so ihany izy fa tsy niteny endana ary dia ampahirezina ana dia efa somary makaleo ihany koa ary le olona kizahako nanao nataoko tsofy rano ao dia aloha ho faty dia ampahirezina asa maty manina moa zany te hamony tena maizina ny fiainako maizina ny tany aman-danitra tsisy fiainana tsisy ninona tsy mahatehonina fiainana mampatahotra fiainana tsisy maminy dia teneko ny olona foana fa za taloha rehefa mijery io fiainana io dia mahita n'io fiainana io en noir et blanc tena ohatra tsika le maka sary taloha en noir et blanc dia lafolafo izy rehefa en couleur mijery an'le sary en couleur tamin'izany mahafinaritra ao moa tsika le tamin'ny télé taloha mbola noir et blanc télé takony hoe andreharehantsika to rehefa manana efa en couleur ny télé anay mandeha lukiluky dia fomba hitanao hoe lobaka mavo dia fa ny fiainana rehefa tsisy Andriamanitra en noir et blanc io mifaly ny olona ianao tsy mifaly manao za taloha manao mampime eo amin'ny namako dia eo amin'ny namako eo tarity namako mivoakala tanomboka tamin'izany nomboka tsy tia mivoakala ntsony tsisy tsiro ny tamiko ntsony le mivoakala satria ny olona me za hiasika ny rapitsiko tsy me ny olona dia mody me misy fotoana tao ampiasanako tao anaty efa tao anatin'ny olana be mihitsy zay tamin'izany enina amby folo taona lasa na 5 amby folo taona lasa dia eo miara-miresaka eo mpiara-miasa ato anaty ka tereko mavesatra be mihitsy mavesatra ny olona tena tetady olona izarana ako izy izarako andany mampina tamin'izany tsy foko izarana izy satria vao mitsaika ny zanakay voalohany tsy tiako rerahana ny sainy tsy hitako koa rehefa izy ny tiako resahana zany dia fantatro ny zavatra ataoko lasa miakatra any amin'ny toilette moa dia meme zay fa dia andeha any amin'ny toilette aloha ny aleoko anao izy ianao vao tonga ao tomany amin'izay mitomany tena mijojo io ranomaso io ry havana avoakako aloha ranomaso mampienany anatin'ny foko sy ny saiko satria nanindry satria fiainana tsy nisy endriny aizina tambon'ny lalina satria Andriamanitra mbola tao an-danitra ny fiainako mbola tsisy an'Andriamanitra maizina maizina ry havana
so de fotoana zao e so de fotoana zao rovina ny olona fa ho leo an'io fiainana zao tontolo zao tsisy endriny io forcen'ny olona fotsiny isy endriny io fiainana io za misy fotoana mandinika fiainana mandinika zavatra eto amin'ny Facebook eto zay hoe tena marina zany tiany atao hoe Facebook boky tokoa fa zao boky amboarina sary hosodoko sary natao tanana fiainana forcena ary za tsy mametsiny olona fiainana ve ahaka io moa tokantrano ahaka sy ny sisa firifiry ny mpivady efa mifamono tena mifamono fa rehefa eo amin'ny Facebook de na de mety mifambitambitamby andao re atsika mba haka sary mba to hitan'ny olona ny tokantranotsika avy mitsika kely zay mivady efa naotra zany taloha naty be mihitsy zay mivady nefa anniversaire ny zanakay tam'zany zanakay mbola kely de zay tam'zany mbola tsisy Facebook fa manana pakasary zay ka le pakasary afarana tam'zany afarana avao le tongava ty akasary fa anniversaire zay efa niady tamin'io ka zay miady koa zay mivady koa rehefa miady taloha fa tantarako anao fa raha herinandro miady herinandro tsy mifampiresaka SMS ny fampiresahana samy misakafo de SMS ohatra bebe sitra zany loko zany taporiany rehefa tsinana ajarony ohatra tomany le zaza oraisiko rehefa aveo SMS ny olana de zao ny anniversaire ny zanaka androany zay mivady niady mipakasary efa tonga ka ny pakasary avolavo tsy afaka tena hoe niady zay tsy afaka kasary fandana mody tsy maintsy aloha ny vola de iny anatao ohatra ao de na le pakasary na fiainana hoe miady de votefavitsika izy koa modovitsika fa anatin'ny saina sy mifamy voto tsy ho lasy nga ipakasary io tazotazony eo mba mody mitazotazony eo za koa amin'io mody mitsikitsiky eo raha tsy tadidiko le teninao teo fa eo le pakasary mody manodidika mbola ampisehoako anareo zay misy an'izay sary zay nge hoe iza mila zay sary zay alefako souvenir anay mivady io le sary asehoko anareo rehefa any arina any souvenir io le sary mbola ao aminay ao le sary alleloia ohatra zao ohatra indreny tsy ho faty nefa le pakasary teo zany na teo fiainana forcena fotsiny fa maninona aizina tambon'ny lalina mody madidika tao de mody raha tsy teo ipakasary io tsy hay tsoa zay nahazo an'io gâteau io didididina fa ety ka le pakasary tsy afaka alefa mody mitsikitsiky tsy maintsy atao eo fa pakasary efa eo fa aizina tambon'ny lalina aizina tambon'ny lalina fa zao ravana malala mandra-pahoviana ianao mandra-pahoviany sika no iaina amin'io fiainana pakasary misy pakasary oloha de fiainana tsara rovintsika nanajanona ny fiainana tsara fa iaina fiainana tena izy go de verinao fa hoe zay mivady ary tsy makasary manao afishe hoe zay mivady de verinao fa hoe tsy mandeha ny atao tanàna ohatry ny voamaly mivady fa neno andala tsara jetime maneny jetime madada bakely halleloia abiso-kely neny zany ny fiainana tsy aizina tsony tambon'ny lalina azafady efa taona maro lasy zany inona ny mahatonga an'izany tsotra iandry nataon'andriamanitra ny lanitra hidina am'izay izy amboatra ny tany narosinay mivady teo amin'ny fiainanay izy teo amin'ny fiainana tokantranonay 7 taona lasa halleloia nidina am'izay andriamanitra ho ny ten'andriamanitra amin'ny andin'ny faharoa fanahin'andriamanitra nanomba tambon'ny rano halleloia nanomboka iny am'izay fanan'andriamanitra naninona nanomba tambon'ny rano am'izay izy zavatra eto androany tapony hevitra riavana halleloia halleloia tena vasako sarina reo fa veo halleloia
ngamo zany ma io le izy de talo hoe zao ny fitsikinay zany ny sary forsena zany mino mampina fa mbola ao le sary a mino fa mety ao zay halleloja mandra-pahoviny ianao no anapa-kevitra mbola hitazona foana io fiainana tsy misy endriny toriana teny isan'andro raiso jesosy mila amy ratsy fanao fozany hoe ny ana fiainana tsy misy endriny any tiako ny ana fiainana tsy misy endriny any ilaiko ny any fiainana le aizana tamboniny laliny any ny tiako ahoana moa mahatonga na mitenenao an'izany Andriamanitra tsy mitoetra eo amina toerana raha maloto ny toerana maloto Andriamanitra de tia mpanota fa Andriamanitra makala fahotana ina moa dikan'izay Andriamanitra tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka zay aloha tadidio zay mpanota daholo tsika mety resiko nareo fahotana taloha nefa koa am'izao fotoana zao efa isaka mahitany fahotana am'izao dia mantsy mivadika ary ohatry ny endry any ke zay taloha io arina amin'ny fahotan'ny tanora am'izao fotoana zao fa tsotra ny teniko aminao maloto daholo tsika rehetrarehetra fa nanay kodiovina nandray an' Jesosy ndray sy nandraha an' Jesosy fa betsaka ny olona halleloja betsaka ingeny olona revany ndraha an' Jesosy efa eo vonina fizy miala eto fa ny azy le valim-bavaka ihany ny azy le fitahina ihany ny azy le Andriamanitra revany de mitoetra eo am'izay toerana manaiky amin'ny metetsahany ny fanahiny zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'Andriamanitra impiry zany tenenina aminao eto androany de nefitsika mieritreritra mbola hitan'Andriamanitra nefitsika tsy manamasy tena akory ny dikany ianao tsy manamasy tena tsy makatoa tsy vonina iova amin'ny fiainanao taloha hiala amin'ny ratsy fanao de mbola te iaino anatin'ilay teny hoe de endrika tsy nisy endriny tany sady foana sady tsisy endriny ratsy ingery avana le fiainana za mandinika amin'ny fiainako taloha avana zany eritreretra fiainako taloha tena 5 fa tena zao mandinika Jesosy io zany fiainako na otifirina basy ary tsy verina amin'ny fiainako taloha zany tsony za taloha manana dokotera personnel mihitsy taloha tamin'ny zanaditra be le dokotera keo asiako prescrire fanafody mampatanjaka anahy satria za miaro tory miaro zany mahatonga narahitanareo zany hatram'izao mbola resiko nareo raha hiaro tory fantatrareo amin'ny firy matory amin'ny alina resiko nareo raha hiaro tory fa za mampanina amiko raha hiaro tory ny antony mbola misy efa zatra le talonga ambo de ny ampiasaiko amin'ny asan'Andriamanitra am'izay za tsy mifiry avo matory ala manao zavatra maro an'Andriamanitra alleloja tiako zany fa maseko manome zavatra fanafody satria zao za tsy maintsy miasa isan'andro nefa ny fotoana toriko kely de kely mandeha boîte de za rehefa avy mirava miasa de zao mandeha restaurant misakafo manomboka misotro labiera mandeha biara mikatona ny biara cousin-ko mitazona ny biara am'zany salle de biara vita ny biara tao am'izay idina ny salle de biara tetezina am'izay ny boîte de nuit Hilton ety Ambatonakanga eo Antaninarenina eny Afaravohatra misy fotoana tonga any lavitra be an'Antananarivo mody ny maraina amin'ny 5 maraina mitsapatsapa mitady fandriana tsy maintsy mifoha amin'ny 7 maraina andeha hiasa adiny 4 zany any natory de dokotera asiako manome asiako anino izy ty manome fanafody mampatanjaka matanjaka fotsiny ianao fa zao mieritreritra Jesosy tsy tiako zany fiainako zany tsisy fiainana tsisy endriny sady foana tsisy ninina ry havana be de be ny olona voafitaka mieritreritra io tena misy zavatra be de be io fiainana io fa tsisy ninona ny fiainana ao am' Jesosy fiainana be de be halleloja ny fiainako ry havana tena ijoroako vavolombelona aminao fa fiainana feno en couleur ny fiainako ozy angamby milliardaire en couleur fotsiny ny fiainako satria iny Andriamanitra fa fanahin'Andriamanitra nomba tambonin'ny rano halleloja
nanomboka tonga teo amin'ny fiainako niditra tao am-poko amin'izay. Halleloia. Rehefa niditra tao am-poko amin'izay ny fanahin'Andriamanitra dia nanomboka nisy zavatra nitsiry tao anatiko tao. Zaho nanomboka nivavaka dia zao. Za le te hamono tena be iny satria boka nitrosa tena tsy nisy ohatr'izany teo fiainako. Za mbola tsy nahafantatra olona namako akaiky hoe namako mifanakala tamy ka kely trosa noho izaho tamin'izany. Fa zao nanomboka niditra teo amin'ny fiainako Jesosy. Le fiainana tsy nisy endrika sy le aizina tambonina le aizina aloha niala voalohany nitrosa mbola tsy afaka fa nisy fiadanana amin'izay. To dia tsy te hamono tena tsony aloha. Halleloia. Iriko mba misy olona tena raha misy olona kivy be eto androany zay aloha miala ao aminao voalohany tsy kivy tsony aloha ianao. Eny amin'izay mifanahin'Andriamanitra anomboka anao amin'ny tany amin'izay Andriamanitra dia karakaranao amin'izay izy. Halleloia. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava. Halleloia. Io ny tena zava-dehibe io. Misy mazava. Eto aloha 110 volt ny courant-nay taloha tamin'izay mbola kely. Dia tadidiko mihitsy ny nanovana an'izany ho 220 volt. Fa tena ohatrany hoe misy ohatrany hoe ohatrany rehefa ilay mba mivoatra taloha anaty famadihana tsisy courant eo amin'ny tanàna hatramin'izay lavilavy izy ty tsy lovina hoe ihany ny dadandry ty dada izy dadanay jiro io e. Rehefa prety na le jiro pétrole be na le jiro le tondrana groupe oay zany hazavana hita tao le ry kalazily ry ihany ry oay kalamavo ohatr'izao ihany fa hita daholo efa nareo tato e. Samy mety hoe zay banga rehetra rehetra efa mody tao amin'ny labojibo membangy manaro ohatra mibanga mialina ao zay fomba fiteny. Toetra zany ake Andriamanitra ny teny amin'izay misy mazava. Tao anatin'izay teny izay tsy ray volana tsy roa volana tsy ray minitra misy mazava. Tonga dia nisy mazava. Dia nisy mazava. Halleloia. Nisy mazava amin'izay. Ry havana ny zavatra rehetra misy mazava dia zao hitanao ato an-tranoko izao. Ahoana mora maizina io? Ahoana mora maizina tato? Raha maizina ato dia tsy hitanareo za dia mitsapatsapa antsika. Dia nifiko ny hitanareo mitsika raha larado fa zao hitanareo fiainana misy mazava zany ry havana dia tahaka an'le tenin' Jesosy. Jaona 4:12. Ary hoy Jesosy ny teny tamin'ny olona indray nanao hoe zany fahazavana zao tontolo zao izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa anona fahazavana iny. Mahatonga ny fiainanao mbola mitsapatsapa ohatrin'io mbola tsy ao Jesosy. Jesosy le fanazavana. Jesosy mila raisinao. Tsy reny azakazaka ataonao mba hampilamina ny fiainanao reny fa ny hampilamina ny fiainanao io fotsiny dia le hazavana miditra eo aminao. Le fahazavana zao tontolo zao. Eto amin'izao tontolo zao dia misy hazavana anankiray betsaka ny mandeha amin'ny maizina. Betsaka ny mandeha amin'ny maizina. Fa ianao tsy tokony anaiky hitoetra anaty maizina raha mbola hitanao fa io misy hazavana. Hazavana tsy vidiana. Hazavana tsy andanina roplanina vao hita. Fa hazavana ekenao fotsiny. Halleloia. Midira amiko. Jesosy le fahazavana. Io ny tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny misy mazava. Dia nisy mazava ny fiainantsika. Ianao zay miaraka, ianao zay eto io ny natonga ny fiainanao io. Halleloia. Ny mahatonga ny fiainanao io ohatrin'io dia satria mazava nidina tao aminao le mazava. Ary rehefa mazava io ataovy amin'izay izay azon'ny tananao atao. Rehefa tao Egypta tratran'ny aizina Aizipito fa nitsahatra ny raharaham-pirenena rehetra tsisy ninazona atao. Fahefanana teo am-pelatanan'ny Farao fa tsisy azona atao satria naninona? Satria maizina. Maizina. Tanika ianao zao mividy akanjo tsara tarehy be mihitsy dia ataovy anaovy daholo ny rehetrarehetra eo mandany adiny firy ataovy zay ataovy bote anao rehetrarehetra. Ataovy bote anao rehetrarehetra.
anao surprise ny vadinao zany ianao hoe ay anniversaire ny dadandroany de tena ataoko tena tia akanjo ty tena any de amboarinao ataonao ny zavatra rehetra fa tonga ny vadinao tonga ny délestage inona ny surprise tsisy ninona hitany maizina ninona ataonao teo maizina fa rehefa misy azavana eo mahafinaritra be foana ianao mahafinaritra be foana ianao rehefa misy azavana amin'ny fiainanao misy olona sahirakirana ara-pivelomanao tsy de tena hoe olona manan-karembe misy azavana eo amin'ny fiainany ao atokantranony milamina tsara madio tsara ery ny zavatra ataony milamina tsara sy misy azavana izy manao an'io misy azavana izy manao an'io halleloia ho iten'Andriamanitra hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava de nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina le maizina nataony teo ihany ara-baiboly raha ny baiboly raha ny programan'Andriamanitra de tokony tsy misy ny olona miasa alina fa ny alina araka ny tenina babely teo natao atoriana ny vatantsika de miodina de mila maka hery indray de miodina de ny men'Andriamanitra 12 ora atoandro de 12 ora alina raha ny tena izy zany nefa koa tsy mametsianareo raha misy aminareo eto miasa alina fa ny alina tokony ny alina nataon'Andriamanitra hitsaratsika angalatsika aina de ny saran'Andriamanitra mihitsiny ny alina sy ny atoandro za zao misaotra an'Andriamanitra mihitsy fa tena hoe nisy asako zay taloha tamin'ny mbola tsy manao live tsika tamin'ity fandarana andramoko zao tay fa mbola groupe sahirana mihitsy satria alina be foana ny asako vao tonga ny asa ataoko rapitso androany vao tonga amin'ny mail androany amin'ny folofolo alina ohatr' zao iza Jesosy mba ataovy an'le asa mba tsy ohatr' zao de nataony halleloia vita ny fandarana mitsotra matory fa nampisaran'Andriamanitra eo tsy navelan'Andriamanitra tsy hisy ny alina fa nasiny kosa nefa mazava de nisaran'Andriamanitra maizina mazava sy maizina ary Andriamanitra nanao mazava hoe andro ary maizina ataony hoe alina andro de alina tsy mifangaro fa zavatra samihafa zany hoe le aizina teo mbola miverina eo ihany raha-pisolay de miverina mazava halleloia de ny ten'Andriamanitra hoe de nisy ny ariva ary nisy ny maraina andro voalohany zany ty mety mbola tsy fantatrareo mety efa misy aminareo ihany efa niteneniko an'izy ity tenenay an'izy ity fa raha mbola misy aminareo tsy mahalala de zao tsara fantatrisy fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra nanao ny ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina ataony hoe alina de nisy ny ariva ary nisy ny maraina zany hoe andro de andro voalohany zay ny atao hoe andro ara-baiboly de ny alina aloha zay vao ny atoandro de nisy ny ariva zay aloha nisy voalohany ary nisy ny maraina zany hoe ny ariva ny misy voalohany ara-baiboly de ny ariva ny voalohany amin'ny andro zay mahatonga atsika manao rehefa zoma arivontsika rapitso ariva zao tsika de za miteny aminareo bon sabat de nareo zao mieritreritra le sabata rapitso iny fa efa anaty sabaty tsika rapitso ariva ohatr' zao vao maty ny masoandro de eo ny manomboka ny andro rapitso ariva ohatr' zao zany tsika tsy zoma ariva fa efa sabata isika amin'io rapitso io androany zao tsika miteny zao de tsy ilaka misy fa efa zoma satria ny alina aloha vao ny atoandro tsara fantatrao zany ny alina aloha vao ny atoandro androany zany efa alina tsika zao efa rapitso tsika zao efa zoma tsika zao satria alina vao atoandro tsara fantatritsika aloha zay rapitso antsika efa afaka miteny foana hoe vao ny sabata olo tsika rapitso rehefa maty iny masoandro satria efa anatin'ny sabata isika de efa manao commencement tsika halleloia afaka ataotsika amin'ny alina iny efa ao anaty sabata tsika amin'ny zay aloha tsara fantatritsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny 15 amin'ny Genesis toko voalohany ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe de ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintany fanazavaintsika io Andriamanitra lay masoandro fanazavana ny andro Jesosy tsy avelan'Andriamanitra isika
na de mandeha eto amin'ity zao tontolo zao ty maizina azy mahatonga atsika tsy maizina de jesosy ny fanazavana ny amin'ny alina jesosy ny volan'andriamanitra amin'ny masoandro halleloia ireo anjelin'ireo mikitana halleloia isika koa halleloia de ho kitana fahazavana ety amin'ity zao tontolo zao ty fanampianarintsika izay zavatra za zany teteny amintsika androany da iova amin'ny fiainantsika ary zao ny zavatra mahafinaritra amin'andriamanitra andriamanitra de zavatra manao zavatra tanao jesosy rehefa atao amin'ny fanambadiana atao Kana de ny haiko foana ho an'ny olona hoe fa ahoana ary zany ny divahiny tsara indreny nataony tamin'ny farany fa ny divay ratsy nataony tamin'ny na rehefa voalohany de satria zao ny an'andriamanitra miaingo eo amin'ny alina eo ny zavatra zay mahatonga antsika ilay miteny hoe ny andro malina ny tompom-poakandro maraina izay tsy mitsahatra mandrapitao vonan'ny andro zany hoe miainga amin'ny alina ny fiainanao io zao alina daholo ny etombohan'ny fiainantsika fa rehefa tonga andriamanitra de mazava misy aminareo zao fiaina efa manomboka me mazava ary io tsy ajanon'andriamanitra raha tsy tonga amin'ny tatao-vonana ina moa dikany tatao-vonana amaranako azy any amin'ny apokalipsia toko faharoa amby roapolo vakitsika teo fa ny amin'ny andininy fahadimy zao ny ten'andriamanitra manao hoe ary tsy hisy alina itsondry halleloia ary tsy mba ila fahazavan'ny jirona fahazavan'ny masoandro izy fa ny tompo andriamanitra no nazava azy ary anjaka mandrakizay izy zao reha avany malala io fiainanao miainga ohatra maizimaizina io raha hainao ny manapa-kevitra ny fanapa-kevitra tokony raisinao ampiovan'io de tsotra ihany raiso Jesosy andatsika iova fo fa ao anatin'io alina io no anomboka isy volana nazavanao ary rapisy de anomboka hiposaka ny masoandro mpiainanao ary io tsy mijanona itsondry isy voninahitro n'andriamanitra fa maromaro ny video efa voaray video anareo izay ataontsika fahazadiny fa amin'ny sabata alina tsika zany hoe sabata efa lahady alina zany zarak'le teniko taminao teo de anao alimbavaka tsika zany hoe rehefa amin'ny sabotsy alina andao ataoko amin'le fomba fijeritsika le fomba fijeritsika ihany sao de misangoatsika amin'le teneniko teo fa ny ara-baiboly de zay zao tsika efa zoma manam-potonga rapitsotra zao ndrefa sabata fa na izany naty zany amin'ny samedi soir amin'ny sabotsy alina isika de anao alimbavaka fiderana an'andriamanitra betsaka aminareo nandray valimbavaka taorinany etsika Gilgala 7 andro misy fiainanareo fa manomboka miposaka ao anatin'ny maizina efa manomboka misy volana manazava de anomboka hiposaka ny masoandro mpiainanareo ary tsy hijany io raha tsy mitatao vonana voninahitra n'andriamanitra za matoky fa voarainao zany ten'andriamanitra androany zany efa lasa ny leratsika i fiainanao io de nio androany de tapao ny hevitrao raha hitanao tena mbola hitanao hoe efa misy endriny io nefa anao tsy manana an'andriamanitra zay ny tsy haiko fa za aloha tsy nahita ny fiainako nisy endriny tamin'ny fotoana nanomboka nahitako an'andriamanitra am'izay ka mandraisa an'andriamanitra raha iso izy atopy sy mpamonjy ny fiainanao tokony iovy i fiainanao io tokony ho hita hoe tsara am'izay io fiainanao io de aleo hidin'andriamanitra de aleo izy anomba ny fanahiny eo amboninao eo de ampidina ny fanahiny ao anatinao de meo alalana izy tena hoe za Jesosy za tena te olom-baovao halleloia fa ho ataony zany voninahitra n'andriamanitra ataontsika ty raha anankiray ity zao nge ravana efa andro farany rehefa nijery vaovao teo de zay mivady tena lasa saina be foana mandinika ty fiainana eto tany ty moa satria manaraka ny baiboly tsika de fantatritsika fa efa akaiky Jesosy akaiky de akaiky ianao aza manaiky revireben'olo zany tsoka mbola misy olona amin'ny tena hoe mbola hely zany Jesosy zany vao fa efa akaiky de akaiky tsy hitako tsoa zay tokony mbola tsy haresy lahatra ny olona fa efa tena akaiky Jesosy fa famantarana rehetra de efa misy eo avokoa ankehitriny ary ro taingana le fahazavana nge ravana antsika tsy tsahatra entin'andriamanitra hoeny aminy angentsika tena mampakariny Jesosy angentsika ianao aza kivy amin'ny fiainaneto zany hoe ay de firy taona fotsiny zany mba raha iso aingana Jesosy de farafaratsiny miposaka ny mazavanao de vetivety kely io de tonga any am'le mitatao vonana ho any an-danitra tsika aza adinonao zany fahazavana mandrakzay any tsisy raha masotsony tsisy alina itsono izy le tenin'andriamanitra teo de ataotsika anolo tena ao an'andriamanitra de ataotsika ty raha mahafinaritra be ty mimana ianao zay tsy azagaga ianao fa zay tsy manao publication ninina tso momba zany vaccine sy ny sisa zany tsy hoe tsy nanao publication zay tsy hoe tsy nampitandrina zay
io zany hoe tsisy tsony le izy fa tsika miaramahita fa midevolo de misoko mangina mo de sy ny confinement i sy sisa tsika vela mivarina amina zavatra feria izy fa izy miasa foana amboarina mandrakizay atsika zay tsy teny am'izany tsony betsaka nefa nilazainay zay mivady ary tena eritreritra mihitsy hoe mbola izy hoe mipasika am'ity sao de mba iny ary mipasika farany nataontsika tamin'ny farany taony nefa moa de apetrakintsika amin'Andriamanitra fa de zao miomana de miambena efa mandeha ny feo mamanton'alina misy miteny manao hoe zany ny papakatra aiza daholo ianao ry virjiny dimy endry aiza ny solika mividana solika terizo ny solika fa akaiky Jesosy voninahitra de ho an'Andriamanitra rery ihany matoka fa nahery ianao am'ty androany ity de ivavakantsika orinandira ity mahery aiza daholo halleluia. Jesosy halleluia Jesosy miandrandra hainao ry foko de matoky halleluia zao iomantsika ry avana malala efandalana ny papakatra atsika aza matoritory tsony raha tsika vavaky zany ry avana malala antsika tena hiteny androany hoe Jesosy teny efa ho avy ianao miomana ianao ry abana miteny anao zay isan'andro hoe miomana de faly zay raha henonao zany antsoantso isan'andro amatona an'izay miomana efa tamin'ny andro ny apôstôly angery avana ny tenenina fa bebahana reo fa akaiky ny fanjakany lanitra ozy Jaona mpanao batisy
dia raha tamin'izany ve ravana ny atao hoe fakaiky dia inona zany ny filazan'izao androtsika zao nga tamin'izany ravana mbola nisy ny fahotana rehetrarehetra misy amin'izao fotoana zao nga mbola tanteraka ny faminaniny atao amin'ny apokalipsy tamin'izany andro zany nga mbola tanteraka ny faminaniny atao amin'ny Daniela tamin'izany fa ankehitriny tanteraka ange zany ko raha tamin'izany ny olona niomana inona mahatonga ny olona mbola tsy miomana amin'izao fotoana zao fa maninona ny olona mbola variana ry havana amin'izao fotoana zao fa za miteny anao androany amin'ny anaran'i Jesosy ianao aza variana ianao aza variana andao tsika nomana ny mandrakizay atsika fa tsika ho any an-danitra ry havana manara vaovao ianao dia jereo ny fikoropahandreo iraky ny devoly dia andrombaka ny olombelona ry havana malala satria fantany fefakaiky ny mpamonjy atsika amiteny anao androandry mijoroa ianao na oviana ho vato mijoroa ianao amin'Andriamanitra aza mihemitra fa miandrandra terizo fotsy sy madio ny akanjonao masino ny tenanao za mangataka amin'Andriamanitra androany ho an'ny olona rehetra zay mety mbola ao anaty aizina ny fiainany mba hoavoaka an'Andriamanitra farak'izay ainganao anatin'ny aizina ianao dia ataony tonga amin'ny fahazavana ny fiainanao mba hahafahanao mandray an' Jesosy le fahazavana zao tontolo izao mba tonga anao tsy handeha amin'ny maizina fa raha am'izao ianao mandeha amin'ny maizina zao ny tonga ny amin'ny raha an-lanitra Jesosy dia tena hampalahelo ny fiainanao ry havana hampalahelo no aviny zay taveleto ry havana zay taveleto nefa dia zay tsy niomana fa izay niomana dia tsy ho taveleto izay niomana ka nakatoa dia tsy ho taveleto ry havana za ry havana tsy te ho taveleto zany ry havana na oviana ho vato zay tsy ho taveleto zany zay ary zany ny antony azakazahantsika isan'andro Jesosy eo za mangataka aminao Jesosy androany raha misy eto olona mbola ao anaty aizina ny fiainany mbola fiainana tsy misy endrika Andriamanitra za mangataka aminao androany tonga avy ianao amalivavaka n'izany olona zany Jesosy hitondray valim-bavaka reto mpanomponao reto hitondray hazavana amboary ny fiainany Jesosy atao fiainana mahafinaritra ahitany tsirony zany hoe zany ny atao ny ovafo ka iomanany amin'izay ho amin'ny mandrakizay fa efa akaiky ianao Jesosy akaiky ianao ndreto zay miandrandra anao Jesosy miandrandra anao zahay tsy tiana hojerena intsony ny manodidina anay na fanenjehana na tsy fisina na ady na inona Jesosy fanenay Jesosy banjina anao zay sisa ninona zany na tsy pika na inona mety ratrapo na inona mety adi-tsaina tsy ahoanay zany Jesosy fa zay banjina anao banjina azo fijaliana halleloia fa akaiky anao Jesosy angatahako aminao dia reto mpanomponao raha lasana bavy malalany reto Jesosy ampodiny sainy jereo ny fianakavianay mbola misy azonao atao amin'ny fianakavianay Jesosy fa tianay ireo mpiara-miazakazaka reo namanay olo-patatray Jesosy masinao fifohazam-panahy lehibe amin'izao andro farany efa akaiky zao Jesosy fa indrindra mpanaraka an'izao fandaran'izao Jesosy zay mbola anaty fisalasalana fanahy masino ianao amangy azy dia ampahafantaro fa efa voaisany andronay sisa ary miandry ny fataterahany zany lanitra misokatra zany zay avy ny fanenjehana tsy ho ela ry havana malala avy ny fanenjehana tsy ho ela tena hiatra amin'ny nofontsika zany fanenjehana zany avy ny fotoana tsika reto tsy fakahity zany intsony avy ny fotoana zao fandaran zao tsy hisy intsony tsy afaka hiaraka eto intsony tsika samy mamonjy ny tenany ry havana malala fa mbola fotoana zao fizarana araroty avy ny fotoana itadavanao tenin'Andriamanitra fa tsy ahitan'izany intsony isika fa isika samy mamoaka zay nyraisintsika sisa Jesosy eo paherezo zay tafionerinao zay manomboka ny fanongolen'ny Satana miasa ny miaramila ny devoly rehetrarehetra ampiasainy amin'ny fomba rehetrarehetra Jesosy
efa mitsangana ny anty Kristy fa ny teninao ny fahamarinana Jesosy ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay zay mifikitra aminao ary zay matoky anao jereo Jesosy raha misy olona eto mbola miady amin'ny fiainana miady amin'ny fahantrana miady amin'ny tokantrano mikorotana Jesosy eo jereo ireo olona ireo Jesosy aiza mono fotoana Jesosy afahany mandeha manamboatra ny mandrakizay raha mbola ny fisakafoaniny aza edivany Jesosy raha mbola ny vady eo tokantranony aza mbola adiny Jesosy raha mbola misy voafatotra midevoly Jesosy afao zany olona zany mba afahany manomboka amin'izay tena hoe miazakazaka manomana an'ilay mandrakizay izay efa tsy ho ela Jesosy zaho mivavaka ho an'izay rehetra manana olona neto androany niza voafatotry ny olona neto androany Jesosy dia zaho matoky fa amin'izao ora sy fotoana zao midiny ianao ny fanahinao anomba tambonin'ny rano halleloia dia evaeva eo ambonin'ny fiainan'ireo olona ireo ka zay rehetra manaiky Andriamanitro zay rehetra makatoa Andriamanitro idiro Andriamanitro idiro halleloia idiro Andriamanitra ny fiainany dia teneno isy mazava amin'izay ny fiainany dia samy anatin'ny hazavany izay no hitsenana ianao Jesosy ilay solika ampidino ty anatinay tsy ho fatsy tsy lopilopy fa iredareda ty anatin'ny fonay ny fitiavana anao fa zany ny ilaina ahafahany miandrandranao fa ho raisinao zay eny amin'ny rao any lanitra misaotra Jesosy dia voly sy ny Satana mitondra fangatsiahana ara-panahy mitondra fahamainana ara-panahy mahavarina ny olona fa na ny akivina fa na ny alirahana ara-panahy dia potipotehako amin'ny naranao Jesosy fa na amin'ny fiviliviliana Jesosy tena rovako amin'ny rahanao mihitsy ny Jesosy rehefa fampianarana mitondra ny amin'ny fahaverezany reny rehefa fampianarana tsy misy afa tsy miorina amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao tsy azo andreto mpanomponao reto Jesosy mangataka aminao afanahy masinao miasa ianao fa zay teo voavonjy tianao voavonjy reto mpanomponao reto voninahitra ny eo anao betsaka ny tiako lazaina Jesosy nefa ianao malala ny maso dia fantatry fa hiasa hoely amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao anao mihoatra lavitra no zay mba nilazaiko teto ianao dia taio zao fandarana zao marim-patonga amin'ny fotoana Jesosy tenenana hoe tsy misy intsony zao dia taio mbola ito ifampahereto foana izay mbola ito ifampahereto foana izay Jesosy voninahitra teo anao mandrakizay misaotra fa tanteraka soamatsara ny androany misaotra tamin'ny connexion misaotra ny amin'ny teninao fanahy masina misaotra ny amin'ny reto mpanomponao zay nieny teto androany anao ny terany aja sy nisaotra mandrakizay amen ivavaka ho an'ny firenena raha lahatojo amin'izao fotoana zao ay vavaka lahatojo pastera ny tomboko tsika tsirairay avy dia araka ivavaka tsika ho amin'ny firenena dia Andriamanitra rainay eo rainay mahasina misaotra Andriamanitra amin'izany toritenao zany fa tena taiza tokoa moa Andriamanitra ny fiainanay raha maizina teo foana ny aina tao anaty fahamezinana foana tao anatin'ny fanamboleny devoly zany tena potika Andriamanitra ny fiainanay fa soa ihany fa teo ianao nanalanay tao anaty maizina zany dia nampahitanao voninahitra nampahitanao ilay fahazavana Andriamanitra dia Jesosy Kristy tomponay Andriamanitra podika ao amin'ny firenena koa Andriamanitra firenena izay mbola tena ao anaty maizina Andriamanitra mitoery ianao anatin'izany firenena izany Andriamanitra tena hoe nerinao masina Andriamanitra Jesosy Kristy mihitsy alefao Andriamanitra hipaika ao amin'izany firenena izany satria mbola tena betsaka ny asan'ny maizina manjaka ao Andriamanitra ny famonon'olona ny fangalarana ny alabotry sy rehetrarehetra reny Andriamanitra dia tena hoe mbola manjaka ao dia tena nefa Andriamanitra ao mbola misy ny fianakavianay mbola aminay tsirairay avy reto mety mbola dadanay mamanay zokinay zandrinay mpiaramonina rehetrarehetra Andriamanitra mbola ho avy dia tena hoe anehoany fitiavanao Andriamanitra avao Andriamanitra tena hoe engan'ilay fahazavana Andriamanitra tena hipaika eo tena hazava Andriamanitra fa foanany ratsy any engany Andriamanitra tena ianao ny anisy endrika anazy androany Andriamanitra ohatrany nanasianao endrika ny tany fony tany amin'ny voalohany tany Andriamanitra betsaka mbola any anaty fonjana any amin'ny toerana izay tena hoe tsy taheriseretina Andriamanitra tena hoe mbola maizina engany ianao ny isitona anazy tany analana azy tany Andriamanitra dia ampahitao any fahasoavanao ny fahazavanao Andriamanitra dia mitodika amin'izay tsy manan-tsakafo koa Andriamanitra ianao Andriamanitra ilay ray be fity ny amin'ny sakafo anazy eo koa marary Andriamanitra dia tena hoe ampidino ilay fanahy ny fanasitrana na ilay balisamanao mahery Andriamanitra tena nasitrana izay
marary any amin'ny hopitaly sy eny an-dalana sy rehetrarehetra eny Andriamanitra dia inany ianao ny anasitrana amin'ny firenenay Andriamanitra dia hitondra izany firenena izany ao amin'ny fahazavana dia voninahitry ny Andriamanitra dia ho anao irery ihany misandratana dia ho anao irery ihany koa inainao Andriamanitra. Halleluia. Amen. Halleluia. Saotra betsaka ny rahalatojo tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia faly be zay ny araka taminareo teto androany. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy, raha mbola tsy tonga ho dia eo neto indray tsika raha-pitso aly loatra izao. Raha-pitso amin'ny fito dia misy ny fandarana izay misy andrata ho ataon'ny mampionina dia amin'ny 7 aly loatra izao tsika hiaraka eto indray. Halleluia. Dia ny fandarana moa ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Atsika mbola hiaraka ao amin'ny akiradio www.andramakaizao.com izay ahafahanao mihaino ny onjam-peo misy toriteny foana ao isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Raha pitso amin'ny 10 maraina dia mandeha ao izao fandarana izao raha tsy nahita ny voalohany ianao dia mandeha ao amin'ny akiradio www.andramakaizao.com mandeha andro aman'alina. Misy toriteny koa amin'ny 1 atoandro amin'ny 4 ariva amin'ny 7 ariva ary amin'ny 10 alina. Ila teny anglisy, teny malagasy, teny frantsay evangelika zato isanjato tongava fa anara-fanginanao. Dia misaotra anareo ihany koa mbola misaotra ny amin'ny fanohananareo ny fikambanantsika Kamalela izay nataontsika anohanana ny sahirana any Madagasikara. Dia misy aminareo manohana ny antso. Jesosy anohitra avizato eny arivo tsy manam-patapera. Raha mbola misy aminareo koa mbola mazoto anohana dia mbola misokatra foana ny fahafahantsika mandray anjara amin'izany dia anohanantsika ny sahirana izany fa tsy ho volaonay dia menantsika eto ihany ny tatitra inona indray ny natao efa nisy ny fampisakafoanana nandritran'indray volana sy tapany ankizy anala CEPE classe de 7e misy ny fanomezana akanjo andreo EPP anankiroa misy ny classe de 7e amanjatony misy koa ny fizarantsika fitaovam-pianarana teo dia misy ny fanohanantsika ny misy olona marary eny amin'ny hopitaly ireny ankizy ireny dia alefantsika amin'ireny dia mbola anao hetsika ihany koa tsika ka ireny rehetra eny tsy ho vita raha tsy tsika rehetrarehetra eto ihany no mifanohana ka dia mahitana anao na misy azonao atao ataontsika anao fitainao manodidiny misy sahirana lavitra ny itsika any mba mila atsika dia izay ataontsika amin'ireny madinika ireny dia tahaka ny ataontsika ho an'Andriamanitra. Faly be niaraka taminareo ary misaotra anareo dia mirahary toromaso mamo atsika rehetrarehetra dia Andriamanitra ny antanteraka mihoatra lavitra noho izay nieritreretinao dia izy apiditra ilay hazavana lehibe eo amin'ny fiainantsika raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa izany ihany sisa no ahafahantsika mahita rirana sy fiainana mahafinaritra amin'izao fiainana andro faran'izao. Mahireza tahiny Jesosy Halleluia. Amen. Azadiny fa raha misy manana an'ilay fijoroana vavolombelona vidéo dia raha pitso ny farafandraisana an'izay izay ho alefantsika manontolo amin'ny alobavakantsika amin'ny sabotsy alina manomboka amin'ny 7 ora samy tahin'Andriamanitra. Alefaso MP amiko ny vidéo anao raha misy fijoroana vavolombelona atao anatin'ny 7 andro naterahantsika ny hetsika Gilgala samy tahin'Andriamanitra. Halleluia. Amen.